politika natao mampandrosoana ny fiainam-bahoaka hoy ny olom-pirenena. Mpitondra tsy manara-dalàna loza mitatao ho an'ny fiarahamonina hoy Père Prosper. Fampianarana sy fanabeazana mandringa sy atao ambanin-javatra hoy ny mpampianatra. Sabotsy 2 Jona 4 faltafaraka aminao indray tony kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny varany. Pejiny politika avy hatrany tsy tokony izy ady hevitra be intsongy afa mazava ny voalaza ny lalam-panorenana izay manafoana ny vato azon'ireo kandida nanaovan'ny filoham-pirenena fampelezan-kevitra. Azo raisina ary mitombona izany satria ny lalam-panorenana arovan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no milaza sy mirakitra izany. Ahina ho mafy ny toedrara raha toa ka mbola hanodin-dresaka ny HCC amin'ity indray mitoraka ity hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena. Germain Mejanary, Manu Radriamala. Ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidom-bahoaka, asa amandrara hafa, asa ao anatina antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivona fikambanam-pivavahana hoy ny andininy 770 ao amin'ny lalam-pandrenana. Ny andininy 970 andalana fahatelo kosa dia milaza fa voarara ho an'ireo olom-panjakana rehetra misahana andraikitra maha-olom-bofidy na manatanteraka asa eo anivona androm-panjakana ary milatsaka ofidina amina fifidianana ho filohan'ny repoblika ny mampiasa mba anaovana fampelezan-kevitra ny fitaovana na tombotsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany ka voazany fitsarana avo momba lalam-pandrenana fototra dia antony mitombona tsy mampanankery ny filatsahako ofidina. Mazava ny voalazan'ireo andinin'ireo manoloana ny fitetezam-patra nanaovan'ny filoham-pirenena fampelezan-kevitra nandritra iny fifidianana osolom-bavam-bahoaka iny. Tamin'ilay fifidianana teo iny ny filohan'ny repoblika zany aloha dia nampiasa ny fahefam-panjakana izy tamin'iny dia mody hoe manolotra fa inona moa mahasamihafa ny mitokana sy manolotra raha zavatra vita fanjakana zany atolotra ny vahoaka dia tokanana ny dikan'izany. Fa tsy hoe natolotra fotsiny raha natolotra izy dia tsy mandeha any akory izy fa mety hoe olona ray miteny hoe ty atolotra tsy mamoro vahoaka zany ianao raha natolotra anao atolotra zay manam-pahefana toerana zany fa izy nge nandeha tany kabary tena teneny mihitsy hoe izay mba olona afaka miresaka amiko izy fidinareo dia mahafantatra tsara ny afaka tika zany manao propagande tany Congo nge izy teneny mihitsy hoe atao vokadoko le izy propagande nge zany dia ny gasy mahafantatra an'izany fandikan-dalàna zany akoatra ny filohan'ny repoblika PDB ny lehibe ny district nanao propagande hatramina préfet de région manao propagande ny mpiasam-panjakana ny terena manao propagande raha ny lalàna daholo zany. Dia za koa tsy ary nahita fifidianana sy nanomboka tamin'ny 1982 no niatrika fifidianana voalohany fa tamin'ity ny tena natako fifidianana nanandrika lalàna be indrindra iny zany ny fifidianana sy nombavam-bahoaka natako hoe tena fandikan-dalàna tsisy ohatry ty raha olona tena mafeny asan'ny ACC dia tsy tokony salasala amin'ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Ny filoham-pirenena ny tokony ampiarana ny lalàna voalohany satria milaza fa tany-tan-dalàna i Madagasikara ho hatrany fanazavana. Izy filohan'ny repoblika ihany koa ny teny hoe jay ny safidim-bahoaka monsieur le président ianao mihitsy ange zany aloha voalohany tokony feny tenanao fa tsy fanajana safidim-bahoaka ange iny ianao nanao propagande iny. Raha tsy nanao propagande ianao dia mifidy araka ny fahalalàna sy ny safidin'ny tany le olona satria misy candidat nanao propagande tany dia anjara zany izy misafidy fenao nge nandena akany misy fiatraikany ngeza be any amin'ny safidim-bahoaka nge ny tourné nataonao iny dia anao mihitsy aloha zany tsy nanaja an'ilay safidim-bahoaka ka ianao raha tsy manaja an'ilay lalàna ao tokantrano ko ny zanakao hoe ho fezinao anaja lalàna ka za manokana zany miantso ny fatonako avy sain'ny ACC mba hanajany lalàna dia reo olona rehetrarehetra fa fantatra fa hoe nandanany filohan'ny repoblika tany nanaovan'ny propagande mandika lalàna zay izay toerana nafantarana hoe dia ny chef district na préfet de région nanao propagande tany dia faran'izay disqualification disqualifie fotsiny izy dia milaminiko fa rehefa ohatra hoe mbola hijanona amin'itsika ty iaro ny lalam-pandrenana no antom-pisian'ny ACC noho izany tokony tsy adin-kevitra ny fandrafoanana ny vato azon'ireo kandida nanaovan'ny filoham-pirenena fampelezan-kevitra. Itera-doza ary izy fitraikany-dratsy amin'ny fiarahamonina eny fotony ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana
misy antony matoa napetraka ny lalàna fa tsy sanatria natao anjakazakana sy ifehezana ny fahefam-bahoaka. Mila mametraka fanamby ny olom-pirenena tsirairay avy isy ny tantan-dalàna sy ny famarinana eto amin'ny firenena fa indrindra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay tompiteny farany amin'ny voka-pifidianana izay ivoaka io. Tafimbavaoan'ny Zavandriamaefy eo amin'ny sary sy riran-tsary ny mbola avatsara. Mazava tsara ny voalaza ny 97 ao anatin'ny lalam-panorenana fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amin'ny asa-panjakana na voafidimbahoaka, asa mandrara hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana ndraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Mazava ihany koa ny voalaza ny 97 fa voarara ho an'ireo olo manakaja rehetra misahana ndraikitra maolom-boafidy na manatanteraka asa eo anivon'ny androm-panjakana ary milatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika ny fampiasana anaovana fampelezan-kevitra ny fitaovana na ny tombotsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany dia zary lasa antony tsy hampanan-kery ny filatsahako ho fidiana. Ny arahany rehetra nahita nefa ny zava-nisy nandritra ny fampelezan-kevitra fa ny filohan'ny repoblika izao mihitsy no mandeha mitety faritra mody mitokana zava-bita hitseroa kanefa manao fampelezan-kevitra tsotra izao hampandaniana ireo kandida-panjakana. Mangony fotsiny ny tsindry sy ny baiko midina natao tamin'ireo mpiasa-panjakana ny fotony. Faritra maro no nanaovana izany ary tokony tsy hampanan-kery ny firotsahako ho fidian'ireo kandida-panjakana nanaovany fampelezan-kevitra ireo. Arentsika ny ohatrany hoe tany Tamatavy tany Ambondromisitra Amatofinandrana dia ny teny ange ny filohan'ny repoblika hoe ny olona tokony ho fidianareo dia olona akaika sy olona afaka hiara-miasa amiko, tsy propaganda fe moa zany. Nefa tsy anjarany zany satria any malagasy rehetra izy ka zay safidy ny vahoaka teo ny tokony ataony. Lafiny anankiray faharoa dia ohatrany hoe baiko ny olona ihany satria misy toerana sasany dia hoe apetraka eto ny tompon'andraikitra zany hanampy anareo amin'izany atateraka n'ilay fifidianana sy ahafahan'le hoe maro anisa miaraka amiko mandresy. Dia ina moa zany nataon'ilay tompon'andraikitra tany tamin'izany fotoana zany tsy minampitombony ahian'ireo olona hoe reto zany angalabato, reto zany ianao an'izao. Dia ataoko fa zay koa le anisan'ny fitsarana tokony atao le hoe tsisy olona ambony lalàna fa ny olona rehetra dia tokony mpanompo ny lalàna raha te hametraka n'ilay fanjakana repoblika moderna tsika. Ny mpitondra tokony fatra-panaja ny lalàna eto amintsika no manitsakitsaky izany etapindoha amin'izao fotoana izao. Hitarafa na famiditra tsikelikely amin'ny faravan'ny rafitra repoblikanina isika izay tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny fanazavana. Samy hanao izay saim-patany na ny vahoaka na ny mpitondra ka holoza amin'ny tantao ny fiarahamonina malagasy. Tena nisafidim-bahoaka marina ve no hivoaka eo? Tena aneo ilay fahefam-bahoaka maso-mandidy ve ny vokatra voaka ny ACC eo? Fanontaniana petraka ny olom-pirenena ireo ankehitriny ho ihany ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Tsotra ny zavatra andrasana amin'ny ACC dia ny amoahany tena safidim-bahoaka marina. Ka zay ngamba ny afatra dia le hoe raha tena te hametraka fanjakana tsara tantana sy tandalantsika dia ny fanajanana izay fahefam-bahoaka maso-mandidy zay no endrika ilay hoe fanjakana tandalana eto amintsika dia zay ny andrasana amin'izao vanim-potoana izao. Ny fahatsiarovan-tena sy ny fahasapan-tena ny tsiraray eo anatrihan'ny adidiny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena no fanambo mila petraka. Madagasikara tandalana sy anjakan'ny fahamarinana sy ny rarany sintsiny no tanjona ho ihany ity ray aman-dreny ara-panahy no sady mpanaraka raharam-pirenena ity. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany. Isan'ny olana ho an'ny firenetsika ny tsy firarahin'ny olom-pirenena ny atao hoe politika any ka mandeha anjambany sy morambakany ireo mpanao politika ny olom-pirenena. Ireo mampahatra ihany ohatra ny mody mizara zavatra dia mitehaka ny akamarony. Tombony ho an'ny firenetsika ny fanaran'ny olom-pirenena ny raharam-pirenena mba ahafahany mandray andraikitra manandrify azy raha toa ka misy tsy mety ataony mpitondra ho ny faneho-kevitry ny be ny tanàna iray androany raha tafaresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manu Randriamalala. Tsy afaka misaraka ny politika sy ny fiainam-bahoaka, ny tanàna mandroso dia noho ny fahaizan'ny be ny tanàna mitantana, ny tokantrano tsara dia ny fahaizan'ny ray aman-dreny mitantana azy. Matory endrika sy mahantra fa diranovana ndraiky amin'ny 20% ny vahoaka malagasy dia noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana ny firenena. Tsy tonga ho azy ny fahatapahan-drano sy ny fahatapahan-jiro isan'andro fa noho ny tsy fahaiza mitantana. Ny mpitondra no tompona ndraikitra voalohany amin'izany. Raha ny hita dia tsy misy fototra iaingana ny politika apetraka ny mpitondra ankehitriny fa politika amin'ny fitiavan-teza sy ny rendrarendra ka manadino na tsy mahalala ny tena laharam-pamehana ho an'ny vahoaka malagasy izay misedra fahasahiranana mafy amin'izao fotoana izao. Hoy ny ben'ny tanàna ny komina Alasora raha nitondra ny faneho-keviny. Ny famoronana asa
raha ohatra zao amin'ny akapobeany ao amin'ny commune Lasora fotsiny dia be dia be ny tsy anasa. Betsaka ireo ankizy izay afaka baccalauréat vita fianarana nefa leo amin'ilay sihatry ny asa tena tsy misy. Ny fahatsapana zany hoe raha ohatra ka tsy mandeha ilay fiainana dia misy idirany resaka politika ampanjakana. Ohatra zao hoe iteny misy ny téléphérique ao Antananarivo renivohitra izay nandaniana amina million d'euros maro izay fampindramam-bola atao hoe tsy fampindramam-bola ny fanjakana samy fanjakana fa fanjakana sy privé izay tena atao hoe ambony dia ambony ny taux d'intérêt ohatra nyreny ianao mindram-bola eny amin'ny banky reny. Inona ny fiatraika amin'ilay téléphérique ohatra aty amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Zany zavatra rehetrarehetra zany mantsy ekena fa mety ohatra hoe misy ny téléphérique miova ny paysage to Antananarivo renivohitra fa mitondra inona ho analasotro zany, mitondra inona na lalalava, mitondra inona ho an'ny faratsio. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany tokony hoe apetraka hoe ny tombontsoan'ny daholobe no tokony ho atao ary ny zavatra tena maika dia ny fampanana asa ny olona, ny fampianana, ny fidinana-paona satria tadidio tsara fa raha tsara no avinao dia tsara no avin'ny firenena. Fa raha ohatra ka tsy misy ny fandrosoanao eo amin'ny fiainanao fa memahanitra ianao dia memahanitra ihany koa ilay firenena. Tsy misy afa-tsy ny malagasy ihany no afaka manapa-kevitra amin'ny fanesorana izao fahoriana mianjady amin'izao. Mila fanapahan-kevitra lehibe ny zava-misy ho iatran'ny fanazavana. Tao anatin'ny zato andro ny gouvernemanta, inona zany ny zavatra tena nivotra ho an'ilay gouvernemanta izay efa ho remanié na tsy hoatsy raha amin'izao zavatra misy zao. Fa le fiainam-bahoaka etỳ fotony memahanitra le vahoaka ary izay ny antony mahatonga ao anatin'ny resaka fifidianana ny akizarazara satria ilay fahantrana no ararotina hovidiana dia roboka ihany koa ny mahantra satria sitranay misy hoanina ho anio dia lasa tsy mihevitra intsony ny zavatra tena hoe ho aviny. Tsy tokony hevitra ny vahoaka fa tsy misy ifandraisany amin'ny fiainana andavanandro ny politika. Tombony ho an'ny firenentsika ny fananana olom-pirenena manaraka ny raharam-pirenena, indrindra fa ny fandiniana ny voka-dratsy ateraka tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra ho iatran'ny fanazavana. Eo anatrehany zava-misy rehetra mila mifoha amin'ny torimaso ny malagasy ka samy ahatsapa amin'izao fa miankina amin'ny politika ataon'ny mpitondra no mampandrosana tsy ny fiainam-bahoaka. Olana ara-politika no misy eto amin'ny firenena, anoho izany vahaolana ara-politika irosoana amin'ny fanovana no vahaolana amin'izany ho ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Germain Mejanary, Mano Randriamala. Mahatsiaro osahirana ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny, tsy misy mahatsapa fa mpaka any am-planin'ny maro anisan'ny politika ataon'ny mpitondra. Ny asa tsy misy, ny manana asa indray tsy velony karamaintsony noho ny vidim-piainana, ny navita fianarana betsaka no mitaingy-tamboho, vokany nona ny maro anisan'ny malagasy manjaka ny ara-botra sy ny fanafiana ary ny fanendahana, tsy fidy toerana na fotoana, itsy ankilana tsy mitombona ny filazan'ny mpitondra fa mandrosy Madagasikara satria miela ny fidiram-bola ho an'ny isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano. Tena za zao mpitondra taxi am'izao tena misy fiatraikany be da be misy hatramin'izao tsy mandeha amin'ny taxi montao mandeha tena tsoroka aminareo fa voko amin'ny trano amin'ny 5 sasany amdraky ambiholo vao hita kosa ndre-pandeha ny talata maty hatramin'izao. Zay ny fiainana zay tena misy fiatraikany izy aloha tena marina zany. Izy anana politika zay miasa amin'itony izy tokony nanao ny asany. Resaka aminay resaka amina bonne gouvernance zany tena hitako hoe tokony mila renina bonne gouvernance zay zany tena le politika zany raha tena azoina sy alalinina zany ny fototra voalohany amin'io zany any amin'le resaka fivelomana any aloha fandeha amin'ny zavatra io azanao zany fa amin'ny akapobeany raha sy ny olona ohatrany hoe politika zany ny fananana atoko ny fahaizana ohatrany hoe mampiresaka olona sy ny ohatran'izany dia miteraka ohatrany fisaboritana eo amin'ny lafikenana le zavatra azanao zany dika zany tena fototra zany atao amin'le resaka fiainam-bahoaka zany atao amin'le hoe resaka asa fidiram-bola ka ohatran'ny tena marina ohatran'ny mahantra le malagasy
raha anao politika ianao zany dia zavatra tokony hampandrosony le vahoaka malagasy no atao fa tsy resaka hoe atao ohatrany karazana kovakabava fotsiny na tsy misy afa-tsy ny fanovana no vahaolana amin'izao zava-misy izao hoy hatrany ireo sendranay teny rehetra teny matomy lentika ny fiainam-bahoaka dia ny politika ny mpitondra no tsy mahomby lavina tanteraka hoy hatrany ny faneho-kevitra ny filazana fa tsy misy idiran'ny politika ny fiainam-bahoaka miankina amin'ny politika ny fanjakana ny fampandehanana ny jirama mba azahoana mamaty rano sy jiro ara-dalàna ho an'ny isa-tokantrano sy ahafahan'ny maro manodina ny sainam-piariana miankina amin'izany miankina amin'ny politika ny famoronana asa ataon'ny fanjakana no mahatonga ny tanora ahazo asa ary miankina amin'ny politika ny fanjakana ihany koa ny vidim-piainana hoy hatrany ny fanazavana manova rafitra dia manova olona le olona mpitoanao politika ireo mihitsy zany raha bola eo reo dia ohatrany fatra ohatrany hoe tsy mety reo zay indrindra moa mitatana amin'izao ohatrany tsy dia tena hitako hoe mitondra makaizana zany tena tsisy ohatrany za mivoaka maraina sy hariva dia ohatran'izay foana ohatrany hoe tsy hitako tena tsy hitako hoe makaiza le fiainana zany ka le zavatra mifameno ny politika zany dia voalohany avaria amin'ny ambany indrindra zany hoe avy amin'ny mpiarabelona ohatra hoe manomboka avy any amin'ny tatsaha manomboka avy any amin'ny mpianatra manomboka avy amin'ny mpanao asa tanana manomboka ohatr'izay le fitsinjarana an'le zavatra nitazy olona tsara zany tena marina olona tsara hitona ny firenena zay zava-dehibe raha ny fanadiadinana tao dia miariary fa betsaka amin'ny malagasy no mahatsiaro sahirana ankehitriny politika no isan'olana ho an'ny eto Madagasikara noho izany politika ihany no vahaolana ahafana malovany zava-misy raha fehezina ny faneho-kevitra naneho ny safidiny ny vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana osolombavambahoaka iny ary dia samy miandry ny vokatra ofisialy ho avoky ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ifanaraka na tsy amin'ny safidiny izany vokatra izany vaovao avy any amin'ny faritra tafatsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB any Mananjary mpanao politika olon-tsotra sy ireo fikambanana samihafa no mivondrona ao anatin'izany misokatra ho an'ny olon-drehetra ny KMSB ary manentana ny vahoaka hiaro ny safidiny tamin'ny fifidianana solombavambahoaka izy ireo Zavandriamaefa mbola avatsara araka ny toromarika avy amin'ny firaisan-kina mila mijoro ny rehetra miaro ny safidiny tamin'ny fifidianana solombavambahoaka iny ahafahana manao izany natsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB samy manatanteraka izany ny distrika tsirairay avy ka anisan'ny resy lahatra tamin'izany ny vahoaka ny Mananjary fanambarana misangana eto Mananjary ny KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka izay iarahan'ny mpanao politika maro sy olo-tsotra misokatra ho an'ny rehetra izay te hiditra izany komity izany ny tanjona dia miaro ny safidim-bahoaka sy ny fahamarinana fa sy ikendry olona iray akory koa manentana ansika rehetra samy miaro izany safidim-bahoaka izany masina ny tanindrazana tanjona amin'ny fananganana ny KMSB ny fanajana ny tany-tandalàna ho fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia ho fametrahana ny anteny meram-pirenena mendrika ary ho fanatsarana ny fikarakarana io fifidianana ho avy lafomba vaoafa kosa indray makasika ny fampianarana mandringa ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ambanin-javatra ny fanabeazana kanefa ANDB ny firenena izany hoy ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny fampianarana tsy omekasina ny mpampianatra izay andry ankina ny fanabeazana manampitrotraka ny fahasahiranany ray aman-dreny mampiditra ny zanany an-tsekoly satria tsy maharaka intsony ny eo am-pelantanana nanao ny fanadiadiana Zavandriamaefa amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara miantoka betsaka amin'ny fananana mpampianatra matianina sy tsara ofana ary tsara tohana avy amin'ny fanjakana ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika amin'izao anefa mbola sokajeny olona ho faralana asa matetika ny asan'ny mpampianatra hany ka lasa mampiravoravo tanana azy ireo eo am-panatanteraina ny asany ny tontolo fampianarana eto Madagasikara tena hoe mandringa raha ho anay manokana satria hitantsika rehetra fa somary ambanin-javatra ny fampianarana kanefa tena hoe hain'ny firenena le izy dia ny mpampianatra ihany koa zany
lasa raisin'ny olona hoe faralahan'asa ny mampianatra any hoe zay tsy mahita atao sisa ny mampianatra amin'ny ankapobeny satria eo anivony natao hoe sarany na ny karama raisin'ny mpampianatra dia tena kely karama ny mpampianatra dia andao mba ho jerena koa zany ry mpitonja fanjakana. Ankilany mitombo isan'ny taona ireo ray aman-drenitra mpahasahiranana amin'ny fampidirana ny zanany any an-tsekoly. Betsaka ireo ankizy no mialan-daharana noho ny fa efa mividin'ireo ray aman-dreny tsy maharaka intsony. Ny sekoly matetika no manao izay ho afany sy mifampiraharaha amin'ny ray aman-dreny ahafahan'ireo ankizy manohy ny fianarany. Tena mahontsany fo dia izao hoe misy ankizy miditra any am-pianarana kanefa mamondrongony izy dia roana ry zareo dia izay ny tena fanenenako indrindra eo amin'ny fiainana ny mandroaka ny ankizy maditra satria ety anivon'ny sekoly misy anay raha vao roana tsy mianatra ny ankizy tonga ny devery lasa dalo izy fokarongony izy teraka tsy manambady izy. Raha eo anivon'ny tontolo misy ny sekolinay tena sarotra zany ny fampidirana ny ankizy an-tsekoly amin'izao fotoana izao dia izay indrindra ny antony tena hoe ijoroanay ahafahana mandotsy kelikely ho an'ireo heverinay hoe afaka mandoa ny saram-pianarana fa misy moa tsy mandoa mihitsy dia ireny zany efa raisinay an-tanana. Isian'ny fifampitsonjovana sy ny fifanampiana eo amin'ny samy mpiarabelona. Ankizy sahirana misy 20 no misitraka fampianarana mamaim-poana eo anivon'ity sekoly tsy miankina ity amin'izao fotoana izao, ka ny 13 amin'ireo no iantohan'ny sekoly sakafo mamaim-poana. Ireo ankizy tena tsy manan-koanina ka mboty ary ireo ankizy tsapa ho mbola mazoto mianatra kanefa tsy manana fahefana entina manohy ny fianarana intsony no tena misitraka izany. Nankalaza ny 15 taona ny Jonony Tetsi-Mahamasina moa ity sekoly tsy miankina iray ity. Vavaon'ny sosialy dia fokotany misy 12 mandravitra ny komina Talatamato no teteziny teo anivon'ny fiadidiana ny komina Androany. Nandritra izany no nanomezana fanampiny ireo zokiolona sy manana fahasembanana ary ireo tena sahirana. Etsika natao indrindra mba hifampitsonjovana sy hifampitaizana ho an'ny fiarahamonina ho lehibe tanàna eny an-toerana. Germaine Mezanary manompo Randriamalala. Olona sahirana miisa 400 avy amin'ireo fokotany 12 no nisitraka fanampiana ara-tsakafo avy tamin'ny komina Talatamaty. Fiaraha-miasa tamin'ny fokotany no nahafahana ny fantana ireo olona mendrika hisitraka izany tantsorika izany raha ny fanazavana. Sakafo no nozaraina satria izany no tena manahirana ny vahoaka amin'izao ho hiatrany ny fanazavana nataony ben'ny tanàna. Etsika ara-tsosialy izay fitsonjovana an'ireo sahirana sy ireo zokiolona eo ihany koa ireo sembana no zaraina teo amin'ny fokotany 12 amin'izao fotoana izao. Raha ny vatsy ny zaraina androany moa nisa teo amin'ny 2 arivo teo moa zany ny teo anatin'ny fokotany teto anivon'ny komina Talatamaty. Efa misy moa ny fandaminana izay iarana amin'ny fokotany satria ny fokotany ny eny fotony misy ny quartier mobile ihany koa izay efa mijery sy tetitrano ahitana an'ireo olon'ireo. Misy ihany koa ny fandaminana efa napetraka izany hoe izay efa nahazo tamin'ny fotoana teo aloha dia tsy mahazo amin'ny fotoana manaraka. Izany hoe efa misy fandaminana tsikelikely moa zany napetraka iaraha miasa amin'ny fokotany sy ny quartier mobile ny potiny eny. Etsika toy izao iaraha mahita fa somary eo anatin'ny fahasahirana antsika dia misy ny fanampiana lehibe tokoa avy any amin'ireo mpiara-miombonantoka, misy ihany nefa ny ampahankely avy ety amin'ny komina. Efa etsika fanao ny fanampiana toy izao ho hiatrany ny ben'ny tanàna. Ankoatry ny ampahany no raisin'ny komina tamin'ny enti-manana ao amin'izany dia nisy ihany koa ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-miombonantoka na fanana tanteraka izao ho hiatrany ny fanazavany ben'ny tanàna. Isan'ny mbola kolotsaina mipetraka ao antsika malagasy ny didipoitra. Miala fa nefa ny saran'izany amin'izao fotoana izao ka isan'ny mampitarena ireo ray aman-dreny. Androany dia nisy ny hetsika fanaovana izany ho an'ny Tetsy Ambohimanarina sy ny komina Ivato mazava ny tanjona dia ny hanamaivanana ny fahasahiranana ny ray aman-dreny raha ny fanazavana. Fanadiadiana. Kolotsaina ho an'ny fiarahamonina malagasy ny fanaovana didipoitra. Manodidina ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 3 ariary ny fanaovana izany amin'izao fotoana izao. Manona izany dia nanao etsika mahimaimpona ny solombavambahoaka Totoso Andriamampandry ka zazalahy misy 500 no nisitraka izany. Tanjona ny fanampina ireo ray aman-dreny izay efa sahirana amin'izao kanefa mba te handala io fomba malagasy izay zary lalam-pifehezana eny anivon'ny fiarahamonina hoy ny fanazavana. Nandritry ny 5 taona solombavambahoaka dia anisan'ny fanampina ny ray aman-dreny zany ny vezatry ny ray aman-dreny
zao tidipotra fo be zay karakarainy tena koa miaraka amin'ny ny mpiaramiasa ampy koa sy ny team eto Ambohimanarina dia hitantsika amin'izao fa vahoaka be ary nisy dimanjato mahery zao ny ankizy zay natao tidipotra ary mampiavaka anay ety Ambohimanarina moa zany dia misy olo-dehibe zao zay tapahana ary misy koa ny atsaraina rehetra zao ny profo hitantsika rehetra anisan'ny olo-dehibe zany zay atao rehefa avy eo ary hitantsika amin'izay zany fa hoe manao ny asa rehetra ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny distim sy ny mpanontsaina ny tanàna sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra fantatsika fa anisan'ny tena hoe manirana ny ray aman-dreny mihitsy manao tidipotra amin'izao satria vola be satria eo amin'ny 80 000 ariary hatramin'ny 100 000 ariary zao manao tidipotra na ankizy ray ary zao fotoana zao moa zany dia tsy vitany hoe tidipotra mamam-poana ho fanandrefana ny vesatry ny ray aman-dreny no ataonay fa eo koa zany ny malabary zay mamam-poana eo ihany koa ny kilalao zay mamam-poana na ho an'ny ankizy io na ho an'ireo olo-dehibe zay atao ao anatin'izay koa dia mitohy foana zany ny asa sosialy ary eo dia ankasitrahana manokana ny mpiara-miasa rehetra indrindra ireo dokotera misy anankidimy zay miara-manao zany izay tidipotra fort be zay zany mba ahafahana hoe manamora sy mba tsy mijanonela zany reto ray aman-dreny reto ary akoatran'izay moa dia hitantsika fa ambiance be teto hatramin'ny roa maraina dia efa feno olona efa misy moa zany ny vary amin'anana sy ny hena zay nomanina ho an'ny olona zany teto amin'ity faritra Ambohimanarina atanety tato amin'ny rosiny olona ity ny tidipotra l'américaine zany no nanaovana azy re moa zany no hita hoe manaraka ny fenitra amin'izao sady aingana zany ho an'ny zaza dia hitantsika fa zay foana no natao hatramin'izay dia hitantsika fa salama sy tomady daholo zay vita tidipotra hatramin'izay ka hatramin'izao tahaka izany ihany koa ny teo amin'ny commune Ivato 90 ireo ankizy natao didipotra androany nizarana bisikisy vatomamy ary malabary ny kilonga nandritra izany etsika efa fanao isan-taona izao hoy kosa ny be ny tanàna i zazalakely eo amin'ny 90 zany no natao fampinana faobe tamin'ity andro anio ity ary efa bolana ny zandry indrindra dia 12 taona ny zokony indrindra amin'ireo natao famirana teto amin'ny commune Ivato izy ity dia efa fanao isan-taona zany atao anatin'izany commune zany asa sosialy ho an'ny mpiarabelona ary mahavonjy tokoa ny mponina atao anatin'izany commune izany ny fanaovana didipotra faobe tahaka izao misy ihany koa moa ny tolotra toy ny malabary sy fanomezana samihafa izay natolotra ho an'ireo zazalahy zay zanatsika atao famirana atao anatin'ity commune Ivato ity dia arabaririnina aza ela fery ary tsy tsahatra trano ny asa sosialy izay atao ho an'ny mpiarabelona mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika izao ka isan'ny tafiditra ao anatin'ny fotoana fanaovana ny didipotra raha ny hita dia isan'ny ankasitrahany vahoaka ny etsika toy izao satria manamaivana ny fasahirana an'izy ireo mandrona ny fiainana efa mialafo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana farany amin'ny maresaka avy any ivelany miparitaka ny Japon izao fotoana izao ny bactérie mongeuse de chair ateraky ny bactérie streptocoque sokajy A arety mandoza mety afatsiaingana ao anatin'ny 27 raha ny fanazavana tao anatin'ny 3 volana olona manodidina ny 70 no namony aindy raha nitatitra navoaka ny ministera ny fahasalamana japonais ary efa natratra 77 sy 700 ny trangana aretina atao antoerana fanatetia ny atsika toy zavatra manahirana mifandraika amin'ny fahasalamana ny japonais tato anaty ny volana maromaro zao mironga tsary mandripaka olona maro ny bactérie mongeuse de chair ao antoerana efa mahery ny 70 ireo namony ainy teo anelanela ny volana janoary sy ny volana martsa teo ary natratra 77 ny tranganaretiny raha nitarimarika navoaka ny ministera ny fahasalamana tantoerana ny fiandohan'ny volana jona aretina teraky ny bactérie streptocoque sokajy A na streptocoque pyogène izany mifindraingana amin'ny alalan'ny fifampikasohany eo amin'ny samy olombelona sy amin'ny alalan'ny fofinainy mety misy eo amin'ny angina ity aretina ity ary mamotika tsikelikely ireo tissu mou amin'ny vatany marary ny laza ary nampitandrina mihitsy aza ny mpampianatra momba ny arety mifindra ao Tokyo afa mety afaty ao anaty ny 27 ora ity aretina ity
toy ny tranga hita tao Japon misy fivotosany tongotra ny marary iray ny maraina ary mety hitatra trany amin'ny lohalika izany amin'ny mitatao vovonana ary mety ho faty ao amin'ny 7 ora hoy ny fanazavana. Ny antso ny tompony andraikitra moa ny ministry ny fahasalamana japonais teo anatrany zava-misy nanomboka ny volana janoary 2022 ny anohizana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana ary vava sy ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy ny savony. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka na tomboky lasy tombovavy nanaraka izany hatramin'ny farantolo mazatra ao arainao arin'izao fampalalam-baovao izao ny fandaharana Global News. Ny sampala fampalalam-baovao kosa manome fotoananao amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.